fety ray Vanatra miaraba tokolasy tovavy alin'ny alahady efaina ambin'ny folo ny volana Jona hafaly miarabantsika indray hafaly miaraba manokana ireo ray mpianakaviana ihany koa amin'ity andron'izy ireo androany ity ary dia manasantsika rehetra naraka ny fandarana hatramin'ny farany miarabanao mbola miarabany koa tsika rehetra ampanaraka ny fandarana mahery amin'izao alina izao ary mbola averiny araba ho an'ny ray mpianakaviana rehetra manerana ny Madagasikara indrindra fa itsika mpity fanatanjahantena ihany koa zay efa ray mpianakaviana anomboka ny fanadihadiana voalohany tsika amin'ity hariva ity ny tolon'ny baolina kitra no resahantsika isan'ny lalao zay nandrasan'ny maro tamin'ny Niditra ny fiadiana tompon-dakan'ny ligin'Analamanga ny fiorana teo amin'ny tanà formation sy ny Saint-Michel androany tolakandro tetsy Mahamasina ny andro faha 10 tokoa izy ity andrava tamin'ny saronoray anyvoaka nandresy ny ekipan'ny tanà formation tamin'izay lalao izay nisy any anefa ny disadisa taorinan'izay lalao izay Seona savorovory ny faran'ny andro faha 10 amin'ny fiadianan'ny tompon-dakan'ny ligin'Analamanga natao tetsy Mahamasina ny tolakandro izay moa dia taorinan'ny fionan'ny ekipan'ny Saint-Michel sy ny tanà formation tsy nakasitraha ny pomban'ny Saint-Michel mantsy ny fanapahan-kevitra nyresin'ny mpitsara taorinan'ireo baolina roa tafiditry ny tanà formation baolina roa izay azo tamin'ny alalan'ny penalty avokoa Mariana fa ny ekipan'ny tanà formation no nivoaka mpandresy tamin'ny saronoray ny ekipan'Amparibe nefa no nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny tifidavitra nataony Dino teo amin'ny Niditra faha 12 taorinan'ny faharesena azony iny dia niakatra amin'ny larina faharoa ny ekipan'ny tanà formation nidina amin'ny fahatelo kosa ny Saint-Michel mbola mitarika avonjomainky aloha hatreto ny Sademar efa nandavy ny ekipan'ny United FC tamin'isa mavezatra 7-8 raha ho an'ny vokatra hafa indray ny Azy Sayed nandavy ny Ezami 3-0 ny Kosfa dia nisaraka Ady Sala 2-0 tamin'ny Kos SPN ary ny IFC kosa dia nandresy ny Vesta Team FC tamin'isa 2-0 andro telo sisa moa dia ho fantatra ireo ekipa efatra hiatrika ny poule des As amin'ny ity fifaninanana eto Analamanga ity